Vatsimpana Etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa sady mandratra izy no mamehy, manorotoro izy ary ny tanany ihany no manasitrana hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Ndeto izay olom-boavonjonao tompo, mbola faly indray mandoalika sy miankohaka eo amin'ny tongo masinao. Iarahabanao mpamonjy, idera sy ankalazanao ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika an'izany rehetra zany ianao. Ianao tokoa mantsy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay Andriamanitra mahery sy mahagaga. Ianao ilay Andriamanitra manana ny fahefana feno hatrany an-danitra any ka hatraty an-tany ka tsisy mahatohitra anao. Makasitraka indrindra ihany koa Jesosy malala amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola nomenao tombonandro ivelomana izahay ary notafianao ihany koa hery tanjaka fahasalamana ahafahanay miatrika indray ny voninahitrao amin'izao fotoam-bavaka masina izao. Ko mangataka Jesosy mba mamelany heloka rehetra, diovy amin'ny faratsiana rehetra izay ary mba sasao koa amin'ny rahasoanao Jesosy malala, mba tena homendrika hitoeran'ny fanahy masinao izay rehetra. Ahafahan'ny fanahy masinao miasa mahery ao anatinay ka dia afaka ndray tsara ny teninao izay, afaka hitahiry ary ampiatra izany eo amin'ny fiainanay ary koa izara izany eo manodidina anay rehetra. Dia mitenena tompo malalo fa vonona andreanao indray izay mpanomponao rehetra. Amen. Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo havana ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalatsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitatsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matthieu toko 5:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30. Matthieu chapitre 15 verset 29 à 31. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary raha niala teo Jesosy dia nakany amoron-dranomasin'i Galilea izy ary niakatra nakeo tendrombohitra izy ka nipetraka teo. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy, nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka sy teo akaiky ny tongotry Jesosy. Dia nasitra anazy izy ka dia talanjona ny vahoaka raha mahita ny mona ny teny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra. Dia nankalaza n'Andriamanitra Israely izy. Amen. Izany andinitsoratra masina izany indray ry havana no andeha angalatsika ny vatsim-panahintsika amin'ity maraina ity. Rehefa avy nanasitrana ny zanaka vavin'ilay vehivavy Kananita tao amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona Jesosy dia nandeha indray izy nakany amoron-dranomasin'i Galilea ary vao nahatazana azy lavitra ireo mponina tao sy ny vohitra manodidina ihany koa dia nidododo faingana namonjy an'i Jesosy. Hita nefa fa tsy ny tenan'izy ireo ihany no tonga fa samy nitondra ny marariny avokoa izy ireo ary dia namonjy nanakaiky ny tongotry Jesosy avokoa. Maro tokoa mantsy ny marary tonga teo, ao ny mandringa, ao ny jamba, ny mona, ny kilemaina sy ny sisa maro samihafa. Fa ny zavatra tena nahafaly dia voalaza eo amin'ny 9:30 farany fa nosotran'i Jesosy avokoa ireo marary be dia be izay tonga teo. Izany hoe niza marary tonga teo anatrehan'i Jesosy dia tsy mba nanavaka Jesosy fa nosotraniny avokoa. Ninona aretina nahazo ilay marary koa dia sotran'i Jesosy avokoa ary nafiry isan'ny marary tonga teo anatrehan'i Jesosy dia tsy nisy na dia iray aza niverina nody niaraka tamin'ny aretiny fa sitrana avokoa. Ary hita izany hoe ny mona dia riteny, ny marenina nare, ny mandringa nandeha tsara, ny kilemaina nitsangana, ny jamba nahiratra ihany koa. Izany rehetra izany ry havana dia nataon'i Jesosy tsy sanatria hoe ampisehovany heriny fa kosa mba tena nanehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Nataony ihany koa izany ampitodika sy ampiverina ny olona rehetra amin'Andriamanitra rehefa nahazo fitahiana sy fahasitranana izy ireo. Rehefa tena nanatry maso ny fahagagana nataon'i Jesosy ihany koa ny olona dia be tokoa fa niresy lahatra fa mahery sy mahagaga Jesosy. Mahagaga tokoa ry havana ny zavatra nataon'i Jesosy. Anka dia naresy ny asan'ny devoly maro isan-karazany izy.
Vitan'i Jesosy anie nandravany asany devoly isan-karazany. Vitany ihany koa no nanangana izay efa rava sy potika ela na ara-batana izany na ara-panahy teo amin'ny fiainantsika. Voalaza ihany koa fa Jesosy dia tsy manana sitrana olona iray izany raha tsy azo ny antoka tsara fa mino azy ilay olona. Ka rehefa sitrana ilay olona dia mahatsiaro mankalaza an'Andriamanitra. Hita eo amin'ny 9:30 ihany koa izany. Ary tsy marary ihany no lideran'Andriamanitra fa ny olona rehetra izay nanatrika teo dia samy ny iray fo, ny iray saina, ny iray fanahy, nidera sy nankalaza an'Andriamanitra avokoa. Ary izany toetra izany ry havana dia toetra tsara tokony alaitsika tahaka. Ka rehefa nahazo fitahiana sy fahasoavana sy fanasitrana isika dia tokony hatsiaro hisaotra an'Andriamanitra hatrany hatrany. Satria Jesosy irery ihany tokoa ry havana no antoka tsara indrindra hanasitrana ny aretintsika, hamany olontsika rehetra. Ary aza adinontsika ihany koa fa Jesosy anie ka afaka mandratra antsika sanatria tsy sotasota na tsy fitiavana no anaovany an'izany amintsika, fa tena ninona atao mihitsy izany ry havana mba ho fanitsiana sy fitazana antsika. Ary dia izy ihany koa no mbola hanasitrana antsika, izy no mbola mamey ny ferintsika mba ho mariky ny fitiavany sy ny famindram-pony amintsika isan'andro isan'andro. Ary izany dia no hamariny ny tenin'Andriamanitra tokoa ao amin'ny Deutéronomie 2:30 ny 7:30 milaza hoe fa izy no mahafaty sy mahavelona ary izy ihany koa no maharatra sy manasitrana antsika. Tsy misy mihery eo anatrehan'Andriamanitra tokoa mantsy ry havana ny fanaintaina ny olona izay tsy salama. Ary dia antra sy honena tokoa Jesosy, ary izany indrindra no nanosika azy hanasitrana avy hatrany ireo marary izay rehetra mino azy ka nanantona azy. Be dia be ireo karazana aretina izay voatanisa teo ary rehefa dinihana tsara tokoa ry havana dia hita fa toa tandindo ny aretintsika ara-panahy tokoa izany rehetra izany. Ohatra tokoa mantsy hoe mahazo antsika matetika ilay fahajabana ara-panahy. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mahita zavatra maro ianao fa tsy mitandrina, hoy ny tenin'Andriamanitra. Be dia be izany ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahantsika, tokony hankatoavintsika na hampafantarin'Andriamanitra antsika fa dia mitondra tena toy ny jamba isika eo anatrehan'izany didin'Andriamanitra izany. Anika dia tsy mba nakatoa fa ny sitrapontsika ihany no nataontsika. Ao ihany koa ireo maharenina ara-panahy. Ao araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe nanatongilana ny sofo izy nefa tsy miaina. Izany hoe toa miaina tsara ny tenin'Andriamanitra ihany isika amin'izay teny voambara sy toriana. Saingy ny mampalahelo dia toa tsy naharay na inona tamin'izany akory isika. Anika dia tsy mba nisy voatahirintsika akory izay rehetra voambara mba hampiaritsika eo amin'ny fiainantsika amin'ilay fampianarana avy amin'Andriamanitra. Satria isika dia ninia nanapina ny sofontsika tanteraka teo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao koa ireo malemy ara-panahy ry havana. Izany hoe isika izay mbola tia mitazona tanteraka ny fivavahan-drazana sy ny fomban-drazana maro isan-karazany. Enina dia fantatsika tsara tokoa aza ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ny marina dia toa tsy mahavita miala sy mandahana izany isika satria no amavantsika sy nataontsika tsinotsinona ny didin'Andriamanitra ry havana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, samy manana ny aretintsika avokoa isika rehetra. Na ara-batana izany na ara-panahy, kanefa aoka tsy hakivy antsika izany. Fa kosa aza hampazoto antsika anatin'i Jesosy Kristy ilay mpanasitrana sy mamey ny ferintsika isan'andro isan'andro. Jesosy Kristy tokoa mantsy ry havana, raha nanaiky nidina tety an-tany izy dia efa nanana tanjona mazava tsara tokoa dia ny hanasitrana antsika mpanota rehetra araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Ary tsy tonga hiantsony marina hoy Jesosy fa ny mpanota mba hibebaka. Be fitiavana sy feno antra antsika tokoa Jesosy ry havana. Volona isan'andro izy hanasitrana antsika rehetra izay mino sy manantona azy. Afaka manasitrana koa Jesosy ninona retina na retim-batana na retim-panahy izay hoentsika eo aminy dia afaka hositraniny avokoa. Koa mangatakandro intsony ry havana. Aoka tsy hangatakandro intsony, aoka samy anaiky ny fitarian'ny fanahy masina ka handray an Jesosy Kristy ho mpanasitrana ny aretintsika rehetra amin'ny fotoana rehetra izay anatonantsika azy. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fa ny finoanan Jesosy Kristy kosa
dia mba tsy tsaratra hitombo ao anatintsika isan'andro. Amen. Hivavaka isika. Tompo, mianjaanja ao anatrehanao avokoa ny aretina izay mianjady amin'ny orinao amin'izao fotoan-tsarotra izao. Tsy aretina aram-batana ihany Jesosy fa indrindra ihany koa aretina ara-panahy. Marobe tokoa mantsy Jesosy zany izahay no mbola jamba ara-panahy amin'izao fotoana izao, amin'izao fiainana sarotra izao. Ajambay ny hefitritsy ny devoly ny masonay ka dia na mahita na mamaky ny sitrapon'Andriamanitra maro azy izahay dia tsy tandremanay mihitsy izany fa izay tiana ihany no ataonay, tsy mahafinaritra na ihany no ataonay. Be dia be ihany koa Jesosy izahay no marenina ara-panahy satria tapena ny devoly ihany koa ny sofinay ka na dia miezaka manatongilana ny sofinay izahay eo am-pianona ny afatrao dia tsy mba marena inona na inona ka dia tsy afaka hitahiry izay afatr'Andriamanitra mba hanavaozana ny fiainanay. Ny malemy ara-panahy koa Jesosy tsy vitsy fa maro tokoa ary mbola resy ny fivavahana sy fomban-drazana maro isan-karazany. Izay averinay tokoa fa hitondra fanasitrananao anay, hamany olonanay satria tsy manana-paharetana izay miandra ny valim-bavaka avy aminao. Eo anatrehan'izany aretina maro zany Jesosy eo anatrehan'ny fahadiso-kevitray koa Tompo dia mba mangataka aminao zahay diovy sy fafao amin'izany faharatsiana izany zay Tompo malala. Sasao amin'ny rahasoanao zay Jesosy ka izay rehetrarehetra tsy avy aminao dia poteo levony any amin'ny farimy rehetra afo. Dia mba ampio koa zay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masinao mba hanana etaeta ivety fikitra aminao isan'andro. Ary eo ka ny fanahy masinao koa no hanokatra ny masom-panahinay ahafahay Tompo manatanteraka ny sitraponao rehetra. Hanokatra tsara ny sofinay ihany koa ny fanahy masinao, andrenesanay ny teninao Jesosy mba ho voaray tsara avokoa ka afaka terizinay ao am-ponay. Fanahy masinao ihany koa Jesosy mbola angatanay hanomenay rehetra herim-panahy hahatanteranay ny didinao rehetra tsy misy ankanavaka dia tsarovanay hatrany hatrany tokoa fa ianao ilay Andriamanitra maharatra sy mahasitrana anay. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny fanasitranana kosa na ara-batana na ara-panahy Tompo dia mba ataovy aminay orinao isan'andro. Amen. Raiso ny tsodramasina avy amin'Andriamanitra raitsika ry havana. Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo. Mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina ary hitokinareo fa izy tokoa no mamela ny herokareo rehetra ary manasitrana ny aretinareo rehetra. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny fanahy masina. Alleluia. Amen.